Vatsympana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Avia, aoka isika ioboan'i Jehova, aoka isika no fifaliana ho an'ny vatolampy famonjena antsika. Amen. Mioby anao, mankalaza anao, manome voninahitra ny anaranao izay ry Jehova Andriamanitra mpahary lanitra sy ny tany amin'ity maraina ity. Misaotra anao indrindra noho ny tombonandro omenao anay tsiraray avy, fahasoavana avy aminao izahany. Dia miaraba anao mpanetrety izay manoloka ny tongotra ao masina ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay andrian'ny fiadanana, Andriamanitra mahery. Aidinao aminay tsiraray avy ny fananao masina amin'ity andro anio ity. Ahafahanay manetry teny eo anatrehanao, ary koa mitahiry ny teninao amin'ny alalan'izao fahatsim-panahy izao. Ny tenena mandrakariva Jesosy io, fa voninkiananao izay mpanomponao. Ho anao ny dera sy ny anjara ny voninahitra mandrakizay. Aleloia. Amen. Ry avy malala rehetra ao amin'ny tompo, ampitomboina ao amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Miarabantsika rehetra tratra izao maraim-baovao izao, ary dia ahafahantsika koa mihaino sy mandray ny vatsim-panahy izay omeny tompo antsika, ahafahantsika mamakivaky ty tontolo andro ty eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Ny tenin'Andriamanitra izay anorenantsika ny vatsim-panahy dia ao amin'ny bokin'i Isaia, toko 5:20, andininy 7. Esaïe chapitre 55, verset 3. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Atongilano ny sofinareo, ka makanesa ty amiko. Mianoa dia ho velombelona ny fanahinareo. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no azahoantsika manatsoaka ny lohateny hoe: miainoa dia ho velona ny fanahinao sy ny tenanao. Miainoa dia ho velona ny fanahinao sy ny tenanao. Ny zanak'olombelona izay miaina eto amin'izao tontolo izao ity dia samy te hiaina taona ela sy maharitra eto ambonin'ny tany. Mampiasa fomba maro ny olona mba hikarakarany ny vatany sy ny tenany, mba tsy ho antitra aingana hono. Ireo mpivarotra momba izany fikarakaraham-batana izany moa dia mampiresaka amin'ny fomba isan-karazany mba hisintomana ireo mpanjifa, satria tsy dia ho antitra, tsy dia hatavy, sy ny tsy te ho isan-karazany maro samihafa. Ampiasaina avokoa ny fampiasam-batana koa mba hatomombana izany fahavelomana izany. Amin'izay dia hijanona amin'ny fahatanorana sy ny fahatsarana ary ny fahaela-velona izay no fisainana sy ny tanjon'ny zanak'olombelona. Indrisy anefa fa ivelambelany avokoa izany rehetra izany. Tsy tsaron'ny zanak'olombelona fa vovoka izy, ary mbola hody vovoka. Moa ve ny olona tsiraray avy efa mba nieritreritra ny fahaveloman'ny fanahiny, sa ny nofony ihany no mibahana ao an-tsainy? Izao vanim-potoana iainantsika izao dia miaina ao anatin'ny tontolon'ny numerika, dradradradraina amin'ny fahitalavitra, ny radio, ny réseaux sociaux isan-karazany izany, ary dia tena indraindraina be mihitsy, fa raha tsy mahay izany hono dia taraiky. Ny olona tsiraray avy aza moa dia efa lasa numerika ihany koa. Manoloana izany fandrosoana eto amin'izao tontolo izao izany dia variana ny olona miaino, mijery, miserasera amin'ny fanatontoloana, amin'ny numérisation, amin'ny telefona sy ny écran maro isan-karazany izay manintona sy misarika ary manindrahindra izao tontolo izao.
Manoloana izany zava-misy izany, mova isika mpanaradisy mpinoan'i Jesosy Kristy mba misy fotoana hanginana sy tsarana hiainona n'ilay mpahary izao rehetra izao. Miteny amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny Baiboly, amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa izany anambarany ny tenany izany. Manambara ny tsiambaratelony amintsika izy ary mampahafantatra antsika hoe iza marina moa Andriamanitra, iza marina moa isika. Mino aho fa samy manam-pandriana ny teo velona ny olona rehetra, fa samy hafa ny fahavelomana ao amin'ny Kristy Jesosy. Ao amin'ny irery ihany no misy ny fahavelomana amin'ny lafiny rehetra. Mba hananantsika izany fahavelomana izany, na mangetaheta izany fahavelomana izany ianao dia mila miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra araka ny voalazany ao amin'ny Salamo 117:7 tapany voalohany manao hoe: miainoa ry oloko fa hiteny aho. Izany fiainonan'i Jesosy Kristy Tompo sy famakiana ny teniny izany dia mila fotoana, mila fahanginana, mila fahamailianana ary indrindra fanetretena manoloana n'ilay mpamorona, mpahary dia Andriamanitra iray sy zanaka ary ny fanahy masina. Tsarovy fa mila mampangina sy manala ny eritreritra hafa rehetra izay manakorotana ny saina sy ny fanahy isika amin'ny alalan'ny fangatahana ny fiasan'ny fanahy masina. Fandroana ireo fanahy ratsy rehetra ho any amin'ny farimy rehetra afo mba hahafahantsika mihaino ilay alfa sy omega. Tsarovy ry havako malala fa ny olona mangina, ny olona miaino, ny olona mankatoa ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapony irery ihany no afaka hanana fahavelomana ny fanahiny ary ny tenany. Mila mangataka ny fanahy masina mandrakariva nefa mba hahafahanao manavaka ny feony sy manaiky ary mankatoa sy mankasitraka ny teniny sy ny havany. Rehefa mahay manaiky sy mankatoa ary mankatelina ny tenin'Andriamanitra ianao dia ho tanteraka ilay teniny hoe: raha be ny ahiahy ato anatiko dia mampifaly ny fanahiko ny fampiononanao. Voasoratra izany eo amin'ny bokin'ny Salamo 4:7-9. Na mety inona na inona izany zana-tsipika ilay ratsy ka mety mahatonga ny ahiahy sy ny tebiteby ao anatin'ny mpino kristianina anankiray sy ny mpanaradia marina an' Jesosy Kristy Tompo dia mazava ho azy fa ny fiainon'ilay tenin'Andriamanitra, ny fiainona ny havatr'ilay mpahary no mahatonga ny fanahintsika hifaly sy hionona. Te ho velona ary va ianao? Miainoa an'i Jesosy Kristy Tompo dia ho velona ny fanahinao sy ny tenanao. Amen. Vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, zovy aminay moa ary firy aminay no manam-pikasana sy manam-pandriana ny teo velona ho lava andro iainana eto amin'ity tany fandalovana ity. Kanefa manoloana ny teninao dia samy mandiny tena izay tsiraray avy hoe: mazoto va izahay mihaino anao Jesosy Kristy Tompo? Manana fahanginana ve izahay manoloana anao izay miteny? Ary mahay manetry tena ve izahay manoloana ny hafatrao? Mampiatra tokoa ny ve izahay ny hafatrao sy ny teninao? Dia aoka ny fanahinao masina Jesosy Kristy Tompo no
hamangy ny fonay sy tsiraray sy ny fanahinay ary ny sainay, mba handehananay araka ny lalàn'ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao, ka tsy ho lany andro fiovariana izay amin'ny zavatra mandalo sy ny zavatry ny tany, na hovariana sy akafi ny fanaon'izao tontolo izao sy ny fahafinaretana mandalo, satria fantatray fa mandalo ihany izao fiainana izao. Fa izay manana anao Jesosy Kristy Tompo sy mazoto miaino ny feonao rery ihany, no manana ny fahavelomana ara-panahy sy ara-batana, dia mbola ety ambony tany ary ratray eo amin'ny lapan'ny voninahitra aho. Raiso ny tsotra izay tolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Falay Andriamanitra, tompony fahefana rehetra ny an-danitra ety an-tany, no miteny amiko sy miteny aminao. Mandehana, mifalia, miainoa, mangina, tanterao, arao, ny hafatry Jesosy Kristy Tompo, dia ho ela velona ianao amin'ny andro izay omeny Tompo anao hivainiananao eto amin'ity tontolo izao. Ho anao kosa ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, lay mpamorona sy mpahary izao tontolo izao, lay tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, lay lalana sy fahamarinana ary fiainana no angatana sy anaovana izany vavaka izany. Aleluia. Amen.